miarabetsika rehetra mpanaraka fandarana Sasy Bindi na amin'ny alalan'ny page Facebook Sasy Bindi na amin'ny alalan'ny groupe Iny Vaovao. Arabegna manoka koa tsika rehetra rahalahy ranabavy mpino Islam zao ankatoko ny volana Ramadan zao. Araka nampantenetsika moa dia filohan'ny fikambanana FMCIM no ivahiny atao fandaharana amaly ny fanontaniana rehetra napetraka atsika taminy. Koa faly miarabanao zay ary misaotra anao nahiky ny vahiny amin'ny fandaharana. Misaotra na mety fivolagnana voalohany indrindra satria vidikatsa vidim-boninahitra dia mamela zany nareo anolotro ny haja amam-boninahitra ny fisaorana sy fankasitrana ho an'izay mendriky izigny amin'ny andriny any ty. Voalohany indrindra abo tsy mioatra ny lanitry ambony tsy mioatra ny tendrombohitra fa Ndragnahary ndraiky mbala mioatra oatra ny raha jiaby koragnitsika izigny. Takitra ny andrianany itsika velogny trapamonjiny satria mitay Ndragnahary koa atolotro izy ny saotra asarotro izy ny voninahitry dia regny mandrakariva sy mandrakizay ny agnarany. Mialohan'ny izigny satria atsika malagasy zarazarain'ny fitimanantombo ka izy koa mifankahita dia mifampirahaba hatrany hatrany. Koa andeha asika ifampiarahaba fa mitonga tsy miarahaba ho na manitezitra ary ny lasa tsy manao veloma ihany koa na masosotra ary ny arabaigny tsy mamaly kosa miavo. Koa arahaba finaritra tompoko lahy, arahaba tsara tompoko vavy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ny raha misy voalohany ary ampaharoy ary tsy antambo ny fahatelo ke magnaraka zegny ny fisaorana misy fikambanana Silamo malagasy izay naniky nampiantrano ty fandaharana ity niany ty magnamariny ndraiky midika zegny fa misy tokoa ny fiaraha miasa eo amin'ny ity fikambanana reny mpiainy fikambanana zanany atao agnatin'ny Silamo izegny. Koa isaorana indrindrandrindra ireo foloa izay nahazoana alalana nahazo ity efitrano ity androany. Ireo mpikarakara sy mpandrindra ny fandaharana ihany koa dia tsy azo donoana